Dao isoratsika Andriamanitra mifotsika manontolo fa izy nanome antsika tombonandro, izy ny manome antsika hery, izy ny manome antsika herinandro vaovao izy koa ny manomana antsika ho amdingana tsara foana isan'andro arakaraka ny androsony vanim-potoana dia ataovy tena resy lahatra ny omponao akasitraka sainy mivoninahitra azy ao fofany amin'ny lanitra ny taninao dia misoran'Andriamanitra mifonao manontolo misaotra amin'ny teny misaotra amin'ny afatra, misaotra amin'ny fanairana, misaotra amin'ny fanambarana izay ampitondrainao ny mpanomponao tsiray avy izay joronao hoe teny loana. Tsy joro-tsanganan'olona Andriamanitra fa teny ampitondrainy eny ambava ny zava-dehibe. Dia ianao ilay Andriamanitra izay miasa mahery sy manendry ny mpanomponao tsirairay avy arak'izay teny tianao ho zaraina sy ampitaina. Na tsy zaza no mijoro eto fa olo-kafa no tendrenao eto dia ho teneninao foana izay zavatra tianao ambara satria rehefa ianao no miteny dia mahatateraka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Mitenena Tompo vonizay iainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika ity an-tanana ho an'i Jesosy ho azy rery. Halleluja. Dia mahazo toerana tompoko. Halleluja. Misaotra antsika tsirairay avy tena mazoto mamonjy sekoly. Ny olona rehefa mamonjy sekoly dia karazan'olona mamizana devoly. Fa nampianao azy ianao ka tsy mamonjy sekoly raha tsy miampy nataony devolo toy ny saribakoly. Halleluja. Mila mihaino sekoly tsika, mila mihaino tenin'Andriamanitra tsika. Mila fantatsika ny lalan'ny fiainana aloha. Misy lalany io fiainanao io. Misy lalana ny indrin'Andriamanitra io fiainana io mba ahafahanao mijoro tsara ho vavolombelona eo anivon'izay tombontsoa omen'Andriamanitra anao amin'izany atao hoe miaina eto ambonin'ny tany zany. Miaina eto ambonin'ny tany aloha tsy fanaperana fa misy voaka anankiroa, misy kibo anankiroa lalova amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Dia rehefa tapitra io vao misokatra ny atao hoe lalany mandrakizay dia ilay tena fiainana no manin'Andriamanitra ho antsika sy ianao. Amen. Andriamanitra rehefa ndresaka tamin'i Jeremia dia izao no nataony. Jeremia atro ny fonenao tsy mbola noforoniko tany kiboneny no efa fantatro, ary atro ny fonenao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy nitendreko ho mpaminany ho amin'ny firenena. Ny asa fanompoana ho androany io zany izay nomen'Andriamanitra anao, niraisinao tamin'i Jesosy io, dia fonenao mbola tsy tonga saina no eto nefa nomenanao mialohan'ny fotoana nahaterahanao. Fonenao mbola tsy tao kiboneny izy dia efa nisy ady, nisy fiainana zany talohan'ny fotoana nahatongavanao tao kiboneny. Zay anao vao tafiditra tao avy any amin'Andriamanitra. Rehefa tonga tao kiboneny ianao rehefa nisy fiombonana teo amin'ny dadanao sy ny mamanao dia be dia be le avy any amin'ny dadanao any fa ianao rery ny tao akibo. Dia rehefa tonga tao anao dia 7 volana koa mifetranao ao. Tsy mihoatra ny 7 volana ianao fa raha vao mihoatra ny 7 volana ianao dia misy risika be mihitsy, tsy maintsy provokena ny voanao ao. Satria raha ohatra ka sarobidy sy ny irinana nahatongavanao tao akibo dia sarotra be raha ohatra ka taraiky ny voanao ao. Zany hoe voafetra ny toerana sy fotoana ahafahanao mitoetra na dia tena ataoko hoe tianao aza ny ainao mandrakizay. Rehefa tonga ao kibo ianao dia ohatra ny te hipetraka ao mandrakizay zany satria toerana mahafinaritra anao ao. Ary izay ilay tiako tenenina androany hoe misy zavatra mahazatra antsika alohan'ny ampidirantsika ny teny androany, dia tiako fantatro ilay karazam-piainana mba ahafahantsika tena hoe miambina sy miomana tsara amin'izao fiainana izao satria tsy fanaperana eto ireo olona, tsy fanaperana eto. Ao am-boaka ianao tsy mahazo mihoatra ny 7 volana. Misy olona zao eto mba afaka mijoro vavolombelona ve mba hitantara ny fiainany tao akiboneniny. Asaiko mijoro telo ianao zany hoe mba mitantaraony hoe ahoana sy ahoana ny fiainanao tao dia hitanao fa tsy tsaronao fa menao nefa tsy azonao lavina fa nisy le izy. Dia zay koa le fiainana mandrakizay nisy anao tao amin'Andriamanitra mialohan'ny nahatongavanao tao akibo. Tsy hainao le, tsy hainao mitanisan'le, tsy vitanao mijoro vavolombelona satria tsy tsapanao le fisina tany amin'ny lasa nisy ianao.
taloha natao akiboneny ianao dia nisy fiainana. Taizary Andriamanitra no niteny tamin'i Jeremia hoe ahatra ianao mbola tsy nitorotoronao tao akiboneny efa fantatro. Fifakafatarana taiza le izy. Fa ozy izy hoe efa nitendreko ianao mpaminany, zany hoe mission sy ny ministère dia nomen'Andriamanitra mialohan'ny nisinao teto ambonin'ny tany. Zany hoe azo sokajiana ho isan'ny antom-pisiana no fanompoana. Ao tsika zany rehefa resana mikasika momba ny tontolo lasa nisy tao akiboneny io teo aloha dia ohatrany tsisy ninina azotsika zaraina. Ohatrany hoe mitantarangano zany ndray ianao raha ohatra ka miresaka ohatran'izao ny ianao tao akibo e. Raha mitantara amin'ny mamanao taminao mbola tao akibo mahagaga fa adalana voasary makirana mihitsy a. Tsisy azoko zany. Zany hoe misy zavatra tontolo sarotra inono ijoroany hafa vavolombelona. Fahatsapana nananany ny amin'ny fisianao izay tsy fantatrao. Zao nefa ny zavatra misy. Fony ianao tao akibo mifandray tamin'ny eny dia izay nohaniny ny apita tany aminao. Ary ilay izy tonga dia mivantana ny anatinao amin'ny alalan'ny tadipotra. Dia misy zavatra anankiroa ao anatinao tao efa miforon'Andriamanitra fa tsy niasa mihitsy. Vava tsy niasa, maso tsy niasa, nefa tao amboaka. Orona tsy niasa. Satria tao anatin'ny kibo tao ianao, ny aina tao anaty rano. Ohatry ny trondro. Dia rehefa tantarena aminao zany ianao tanety zao ianao velona be zao mitsolo zao. Eto tanety. Fa tsy tany anaty rano tsony ianao. Dia tsony ianao nina tany anaty rano e. Ianao nisy vava fa tsy niasa tany. Nisy orona fa tsy nilaina. Dia meno hoe zany ve? Satria tsy tontolo misy ianao androany tsony zany. Zany hoe misy zavatra zany noforonina fa tsy miasa. Raha tsy amin'ny fotoana ilana azy. Zany nga tsy marety aka ao an'Andriamanitra. Matoa ny foronina le vava fa tsy nampiasaina tao amboaka, tsy hoe tsy hiasa le izy fa ho ampiasaina amin'ny fotoanany. Ny fisiny teo amin'ny fiainanao tamin'ny fotoana mbola tsy nampahatsiaro tenanao akory hoe manambava tokony hiteny ianao. Fa rehefa mivoaka tao amboaka ianao vao manomboka manampahatsapana hoe izao ny antony ilana an'le vava zany tamin'izany fony ahy tao amboaka. Midika rehefa tantaraina aminao ny zavatra rehetra izay nenanao tao amboaka. Hoe misy zavatra ohatr'izao, zany hoe izay vavolombelona sy fahatsapana ety ivelany enanan'ny mamanao, dia variana ianao miaino an'ilay izy satria toy ny miaino tantara angano zany ianao. Sarotra inona le izy nefa fahamarinana sy zava-misy. Ny aina n'le mamanao sy fahatsapana nananany fonona tao amboaka anao. Ny ao amboaka tontolo-pahatsarana tsy tiana hoe lana fony ianao tao fa tsy azonao iverenina rehefa mivoaka tao. Fonona tao amboaka dia nisy zavatra miforonona tao fa tsy nampiasaina. Tsy ilaina aminao ao le izy fa ilaina anomanana amin'ny fivoahanao. Tsika mila mitandrina tsara satria na inonao na tsy inonao Andriamanitra efa manomana zavatra meloa satria misaina anao ho tafavoaka izy. Zay no mahatonga le toe-panaraka an'Andriamanitra io, toe-panaraka an'Andriamanitra io tsy takatry ny sainao hoe manetreteny manginahy mivavahy manana fahatsara-panahy voazatoety. Raha misy mamelony takolaka ao ankavia tolory azy koa ny akavanany tsy azonao le izy androany fa ho fantatrao fa ilainao le izy ahatsara an'le raha pitso tsy fantatrao satria Andriamanitra efa misaina ny amoaka anao eo amin'izay programa ilainy zay ilany ianao eto amin'ity tany ity. Mba fantatrareo hoe fa misy fiainan'Andriamanitra matory eo anatinao fa mila fantatrao ny fisiny fa zay nitondranao ny amin'ilay fiainana vaovao sady mandrakizay miaraka aminy. Mahavariana dia zao rehefa mivoaka ao amboaka ianao dia miova indray tsy ao anaty ranontsony no miaina fa mivelona tanety ary tonga dia miasa amin'ny fotoana voavoaka fotsiny ianao, tonga dia miasa ny anankiray amin'ireo atao hoe vava ary ny orona koa tonga dia misokatra
Zay tsy niasa tao amboaka hatramin'izay manomboka misokatra amin'izay rehefa mivoaka tao. Raha toerana kely nisy anao teo aloha dia somary lehibe lavitra n'olo natao amboaka anao no misy anao androany. Mahavariana fony anao tao amboaka toerana tery. Fa rehefa mivoaka tao anao tonga dia toerana midadasika be. Fa raha tao amboaka zao anao nampaherezina hoe misy toerana tsara lavitra ho anao rahatrizay raha tao amboaka zany mitenina ka nandre misy toerana tsara lavitra ho anao rahatrizay dia sady tsy te hiaino an'ilay izy ianao tsy mino. Satria eo aloha ny tsara indrindra. Avy ao amin'ny eny dolo ny sakafo. Tsisy avy any aminao na dia ray azy. Zany hoe tianao zany les zone de confort misy anao satria zavatra tsy manahirana. Zay misy ao kibo neny ao fotsiny ka tonga ao dia zay aloha hohanina. Mihaino avy ianareo? Zao nefa ny zavatra mahagaga. Tsy miankina aminao ilay fitoeranao amboaka. Fa tsy maintsy ateraka ianao na mety hoe anatsafidy nipetraka ao aza raha toka na tsy ary tena sy na tsy ary saina. Rehefa tonga zany ny fotoana tsy maintsy elanao ao dia tsy maintsy miala ianao rehefa tapitra ny 7 volana. Raha lazaina dia tsy misy sitrapo na fanapahan-kevitra avy aminao ny fitoeranao ao sy ny nahatonganao tao fa misy Andriamanitra. Misy Andriamanitra. Ianao zany tsy tompo-tsafidy fa ao aloha ianao. Taminao mivoaka tao dia tonga amin'ny toerana hafa tao hoe zao tontolo zao ty tany ty zany. Toerana no man'Andriamanitra voalohany. Toerana misy no vataninao fa tsy hoe teraka ianao vao miforon'Andriamanitra indray ilay tany. Zany hoe efa nisy daholo zay zavatra rehetra no man'Andriamanitra hitoeranao. Niala avy any amin'ny zao tontolo zao ianao tany amin'ny tontolon'Andriamanitra mandrakizay ianao tao kiboneny nisy toerana efa niandry anao. Voaka avy ao kiboneny ianao eto ambonin'ny tany misy toerana niandry anao. Ny zavatra hitovizana dia tsotra. Ao amboaka ianao tsy mahatsapa mihitsy hoe nisy ilay mandrakizay. Tany amin'ny lasa ny eranao tamin'Andriamanitra tsy tsaroanao zany. Teraka indray ianao miala avy ao amboaka tonga eto ambonin'ny tany dia tsy mahatsiaro ny sisinao tao amboaka koa. Nefa ianao tao ary tsy afaka ny latsika hoe tsy tao na tsy mino aza satria tsy niainantsika zany. Tsy mitombona zany ilay hoe za tsy mino raha tsy mahita satria tsy voatery ho hitanao aloha ny zavatra rehetra vao inonao. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Fahamarinana zany. Mba fantatrareo tsika tsy mahavita mihitsy hoe ohatrany ahoana ny fiasan'ny vavonitsika rehefa mihinam-bary. Tsy hitany masontsika zany fa zavatra azo antoka dia zao voky ianao hariva dia noana ianao maraina. Dia hitanao fotsiny misy zavatra miasa ao satria tsy tahaka ny diranao tao, ny dira ilay sakafo tao, ny voany tao. Mihaino tsara fitanao sy tsy mihaino. Dia ohatr'izay mihitsy ilay fahatsapana tokony ananantsika raha miteny reto Andriamanitra hoe aoriana zao fiainana zao dia misy fiainakafa tsy manam-pahataperana atao hoe mandrakizay. Raha ny teny Jesosy nampahafantatra meloa nitombona anao fotsiny. Eto ilay dingana fara ny epitanao any amin'ny mandrakizay dia tsy maintsy milaza meloa Andriamanitra ny zavatra hitranga aorian'ny fialanao eto. Mahasamihafa anao taminao tao amboaka sy ianao androany melohan'ny elanao eto ambonin'ny tany ianao tsy maintsy bien informé, tsy maintsy fantatrao aloha satria eo amin'izay ilay dingana farany empitanao amin'ilay tena atao hoe fiainana iarahanao amin'Andriamanitra. Zay no antony tsy maintsy homanantsika. Raha vao tsy mipetraka ny lanja amin'ny mandrakizay dia zava-poana io fanompony io aza. Io fanompony io miesaka ianao nitady an'Andriamanitra eo amin'io seza mafana io isan'andro fa tsy azo antoka ny fandresen-dahatra ao anatinao hoe ho aiza ianao rehefa avy eo. Hitanao raha vao tsy mipetraka ny lanja amin'ny mandrakizay dia manaonao foana ny olona. Mieritreritra izy hoe eto ny fanaperana dia noho izany anao zay ampandrakarena azy eto ambonin'ity tany ity sy anangombetsaka eto na ratsy na inona mety ho lalana mety. Zany hoe ny fiainam-pananao zany tonga dia zéro avy hatrany. Fa zay mahasoso heverinao fa mampeteto ihany ny azakazanao. Ohatrany tsy te lalany hafa ianao. Ohatrany hoe tsy mampaninana misy mirefotra aza any ambadimbadika any amin'ny zavatra ataonao. Fa zao izy ny enterehanao sy ny tombotsoanao no lara-pahamehana aminao satria tsy misaina ianao hisy mandrakizay fa ohatrany hoe eto ihany. Tady laza eto faran'izay enjana, tady voninahitra eto faran'izay azahoana an'izany faran'izay. Fa raha fa tsy mipetraka ny lanjany mandrakizay io dia tady tio
Vérité tanina dia ty ianao. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy mamerina ao anaty sekoly. Reo toe-panasy, toe-tsaina sy toe-po tokony ananana ahafahana mandroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia raha ohatra izao tsika hoe sarotra tenenina be mihitsy satria ny antsika zany zay resy lahatra ao anatin'ny fontsika eo ihany ny ataontsika. Dia nareo ve mieritreritra hoe eto ny fandeha ny zavatra rehetra? Tsy eto ny fandeha ny zavatra rehetra. Satria Andriamanitra manomana ny toerana tsara lavitra io antsika. Tiako fantatrao aloha zany fa tahaka ny tsy nahatsapahanao ny fisian'ny lasa melohany natao kibon'ny neny ianao, ny tsy nahatsapahanao ny toerana nisy anao natao kibon'ny neny ianao rehefa tonga teto ianao, ny tsy hatsapahanao ihany koa fa ho fafan'Andriamanitra ao anatinao ny lasa rehetra ilainao teto ambonin'ny tany rehefa hiala eto ianao. Inona ary zany ny atao hoe fiainana? Manana akanjo be dia be. Mety 5 armoara ny akanjonao fa mifona fa rehefa hivoaka ianao raha ihany ny azonao anaovana. Fa namanana faran'izay tsara hoe ty tsy foko, ty tsy foko, ty tsy foko. Vao manao poketra 2 ianao mandeha mamaky Analakely ty hoe misy favoazana. Poketra ray ihany ny azonao alaina. Na eran'ny armoara aza ny poketra anao, ray ihany ny azonao voaka ianao poketra ray hoentina dia endry ianao. Kiraro tsy azo anaovana 3. Satria mitombo pointure raha vao matevina le tongotra. Ary afany io tongotra io dikan'izay mialatsiny fa ray ihany ny azonao anaovana. Manana fiara 10 ianao, ray ihany ny azonao tengenina rehefa hivoaka. Fa tsy le tiako tsy foko tiako. Ray ihany. Teny zavatra hitranga. Rehefa andeha ny fiainana, mety hitobaka ny zavatra anananao fa ho porofon'Andriamanitra fa ny fotoana ialanao dia tsy tompony ianao fa mpindrana. Ary eo amin'ilay fampindramana mila tonga saina ianao hoe nampiasaiko tamin'ina dia nataoko tamin'iza, efa mbanera tamin'ny tompony ve za amin'ny zavatra rehetra tokony ataoko manoloana an'izay zavatra rehetra nomeny ho adininy ianao mialohan'ny fotoana ialanao eto. Zay le tombontsoa ny miaina, tombontsoa ny miaina mizara fitiavana. Hitanareo na io motivation anao io aza ao anatin'ny fanomponao an'Andriamanitra dia mipetraka tsara rehefa azonao antoka lanja ny fisiny io mandrakizay zay miandry anao. Jesosy ny teny aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra dia minoa akoho. Hiala ozy izy dia tsy eto aminareo fa ho any amin'ny ray. Zay nataon'i Jesosy. Ny antony koavako any, andeha ozy dia amboatra fitoerana ho anareo. Ohatrany ndraiky misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo. Dia ozy izy mindiny 7. Ary andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray andray anareo any amiko ka zay hitoerako nitenako. Dikan'izay resaka toerana eto tsika. Toerana tany mandrakizay lasa, toerana tao kibon'ny eny, toerana eto ambonin'ny tany, ary toerana irahantsika amin'ny Jesosy. Andao tia tanana mafy eo an'Andriamanitra. Misy toerana miandry anao. Ary io toerana io tsy hoe toerana ohatrany eo kibon'ny eny samy hafa ny voahana. Samy manana mamantsika daholo tsika dia samy tany kibon'ny mamantsika tsiray avy no mivoaka. Tsy zay le tongavanao eto zany toerana maro. Fa mitindra ny toraka ity Jesosy tsy maintsy midina satria toerana ray nisy atsika. Ao zavatra tiako fantatsika zany dia zao. Andriamanitra dia Andriamanitra endry. Tena endry izy. Taminao mivoaka tao tonga teo amin'ny toerana hafa anankiray atao hoe tany. Dia io tsy le toerana noman'Andriamanitra voalohany, fa ny toerana noman'Andriamanitra voalohany nandraisanao tany amin'ny fiainana mandrakizay lavitra nisy azy dia tao kibon'ny eny. Ary nisy ny toerana mivatananao zany hoe fa vonona naniraka olona Andriamanitra hitondranao tao ambohaka, nanao mission hatongavanao eto ambonin'ny tany. Ary tsy hoe teraka ianao vao miforonony indray ny tany, toerana mahazaka tsara ny fitombonao, toerana ahafahanao mivezivezy. Niova nanjary lasa mivelatra bebe kokoa noho ny teo aloha le toerana nisy anao vaovao, kanefa ny fahatongavanao eto koa somary lavalava kely ihany no natao ambohaka anao, fa vetivety raha oharina amin'ilay atao hoe mandrakizay zay homanin'Andriamanitra aorian'ny fandalovanao eo amin'izay toerana izay zay atao hoe tany ihany koa. Mila fantatsika izao, ny fiainana eto ambon'ity tany ity dia tsy mandrakizay. Tahaka natao ambohaka ihany fa misy fetrany. Hozy izy mosesy hoe 70 taona 80 taona rabe indrindra. Rehefa miaina eto ianao dia tsy te hiverinao ambohaka intsony, mahagaga.
Ary tsy misy fahatsiarovana tao amboaka sy tao kiboneny intsony. Zany ny fotoana tena faran'izay sarobidy indrindra eo amin'ny fiainana. Ny fahatsapanao anatin'ny fo kaizanao misaotra an'Andriamanitra fa izay nomaniny anao dia tsaratsara kokoa noho nisy anao teo aloha. Mila fantatsika izay a. Ianao zao raha tenena mandana miverinao akibo, ohatra manompo anao zany. Inona no liako antsony? Ary misy dika Nikodema matony teny hoe efa ahoana niverenako any satria tsy te hiverina antsony izy. Zany hoe izay toerana omen'Andriamanitra anao androany dia tsara lavitra noho ny teo aloha matoa tsy tianao ny hiverina any. Zay mahatonga an'ireny olona lasa ireny na iokoneta-keo ianao na nanao inona dia tsy te hiverina eo intsony koa izy satria efa tonga any ampitany amin'ilay tsaratsara kokoa. Noho izany omany ny fahafahanao ara-toepo, ara-toetsaina hamampanao amin'izay fandalovana eto, eo manahiatrika an'io mandrakizay io. Tontolo roa samihafa ireo. Zany hoe rehefa miaina eto ambony tany dia tsy te hiverinao amboaka intsony. Ary tsy misy atsiarovanao izay any amboaka sy anakiboneny zany intsony satria voateraka ianao ka tonga eto ambony tany dia raisin'Andriamanitra amin'ny monde hafa indray. Tontolo roa samihafa ny misy ianao. Ny eto an-tany sy ny eto an-tany sy ny tao amboaka tsy mitovy. Ary ny zavatra mahafinaritra, billet aller sans retour daholo no ivoahanao amin'ireo tontolo anankiroa ireo. Voaka ao kibo ianao tsy afaka miverinao intsony, miala eto an-tany ianao dia tsy afaka miverina eto intsony. Amin'izao dia tiako manambara amintsika fa misy toerana hafa ho Jesosy. Ary io toerana io dia toerana efa nomaniny, efa lasa melo izy roa arivo taona lasa namboatra an'io toerana io atsika. Zava-poana ny fiainanao ety tsy misy ny fitantanany. Zava-poana ny fiainantsika ety tsy misy ny fitondrany. Fandalovana eto ambonin'ny tany. Ary mahasamihafa anao eto amin'ity tany ity sy tao amboaka dia ianao matsiaro saina, ianao maleo tena. Efa vonona eo amin'ny toerana vaovao ianao afaka manomana an'izany ho amin'ilay toerana mandrakizay nomanino anao. Izany hoe manomboka ankin'Andriamanitra misafidinao koa ny fahafahanao miaina ao anaty fitombona, anana fahatsarana amin'ireo zavatra rehetra anomananao an'izany atao hoe fiarahana amin'ny mandrakizay zany. Jesosy nilaza fa io toerana vaovao io dia tsy voafetra ary tsy vetivety fa maharitra mandrakizay. Ary tsy miorina amin'izany no fanoloran-tenantsika dia tsy azo antoka ny fijoroantsika fa mandany andro amin'ny toetra ratsy sy toepo tsy mendrika eto foantsika eto ambonin'ny tany satria iaina eo amin'ny nofo ianao dia tadidio fa velona fa mpanadino an'Andriamanitra. Velona fa mpanadino an'Andriamanitra. Androany teteny ianao fa Jesosy Kristy vahaolana ho anao. Raiso izy efa tonga olombelona izy nanaiky nidina tamin'ireo voahana telo lasa tany amin'Andriamanitra ireny izy nidina tao kibony Maria Virgine noentin'ny fanan'Andriamanitra teraka tamin'ny voa normal, voa basy fa tsy sezarienne. Halleluja. Tonga teo amin'ny olona izy ary niara-nonina tamintsika teto an-tany izy fa zao naseho noho ny fandreseny. Maty izy nitondra noho ny fahotantsika. Anomana antsika eo amin'ny fiainana tsara lavitra. Halleluja. Mato anao izy hamonjy sy hanome anao ny antoka ho amin'ny fiainana tsara lavitra io miaraka aminy. Izy dia nanambara tamintsika mandrakariva ny sitrapony sy ny programa anao tsika ny amin'ny fandalovantsika eto ambonin'ny tany. Andriamanitra manakaiky ny olona, nidina eo amin'ny olona teto an-tany. Nanome fiainana izy, mampijoro sy mampianatra antsika andesy izotra amin'izany izy mba ho araka ny sitrapony ny fiainantsika iray manontolo. Zao raha mandinika ny Abrahama amin'ny Genesis 15:13-15 fantatsika tsara io. Dia niteny Abrahama hoe Abrahama niteny an'Andriamanitra hoe zaho mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany hoy Andriamanitra aloha amin'ny Isaia dia hoy Andriamanitra hoe zao ny taranako any aparany any zavatra hitranga ohatr'izao. Izy nefa ny Abrahama tsy efa niteneniko teto mbola tsy aina ny Abrahama koa izy fa ho faty izy ny aorian'izay zavatra niteneny Andriamanitra zay dia maty Abrahama dia efa jato taona teoriana vao mitranga le izy. Ao amin'ny Jeremia toko voalohany 1:15 ka hatramin'ny 1:20 dia Paul niteny Jeremia niteny an'Andriamanitra hoe ianao izy izy mpaminany andrava ny rodana namely Andriamanitra daholo ny programa dia izy Jeremia satria izy mbola zaza nijereny ohatro ay dia kay zany izy ity zany Andriamanitra zany efa marisika be izy nitendritendreny tao mivavana sy ny afo ay le olona ty zany le zavatra etra efa azony daholo fa izy zany tsy vonona toy izy Andriamanitra ohatry mangatsika be anao zany raha jery zay efa mifonsa be fa ianao ohatry ny tsy eo mihitsy hatrany 1:20 dia teo amin'izay izy miteny inona ny hitanao?
mahita sy ratsakazo mahatsiaro zay ny fanomboako dia manomboka amin'ny fotoana nanao fandresen-dahatra atsiaro ny teniko toy izy Andriamanitra top miaingitsika sy ianao ka be dia be ny zavatra matory ao anatinao satria tsy mety misokatra ny visionao ifanaraka amin'izay zavatra tenenin'Andriamanitra aminao. Paul zao saika maty Saoly mpanenjika kristiana izy raha tokony apôstôly apiditra kristiana sy ambabolona be dia be zany hoe saika mifanohatra amin'ny zavatra nilan'Andriamanitra azy sy ny antom-piasiny ny zavatra nataony. Ka Andriamanitra tsy manomboka manao zavatra izy raha tsy manaiky tsika sy hanokatra ny visiontsika ifanaraka amin'izay zavatra sy ny ataontsika. Izy dia miteny fahamarinana tsy takatry ny saina foana fa milaza eo am-pony amintsika mandrakariva izy. Ka ny hoe mino sika dia manomboka manaiky sy mangetaheta ireo teny fahamarinana izay lazainy ary mizotra ao anatin'izany. Tsika zany tsy tonga eto anao amenina fotsiny fa tsika ijoro dia mpiaina dia manaiky izay zavatra lazainy. Dia za tena milaza aminao tonjo bilo anao ty tony ty raha zay ny zavatra enanao sy ijoroanao. Haleluya. Efa manandinika ary vetsika hoe izavy ireo olona nanaovan'Andriamanitra fanekena mba tsy hatonga antsika isalasala nantonazy. Nana antsika ohatry misaina zany hoe zavy amba ilain'Andriamanitra olona ohatranavy ndaso Isaia 37:7 dia zay rehetra antsony amin'ny anarako sady nohariko voninahitro dia zay noforonoko sy nataoko. Ianao aloha zany noharian'Andriamanitra ho voninahiny. Izy nahary anao mba ho voninahiny. Tsy ianao no manao voninahitra teny eo fa izy nahary anao mba ho voninahiny foroniny. Ary izy tamiko mpanomboka ianao ry Israely izay entiko mampiseho ny voninahitro. Manana tanjom-panehoana ny voninahiny eto amin'ity tany ity amin'ny alalanao Andriamanitra. Fa mandinika avenao ao anaty Baiboly ohatra ny ahoana sy ahoana natonga an'Andriamanitra. Izy daholo le olona ireo. Sainy hoe Noa olona mamilava. Noa ny olona mamilava fa novain'Andriamanitra. I Abrahama antitra fajanga fa rehefa niona tamin'Andriamanitra novainy sa tsy novainy. Jakoba mpamitaka sy mpandangy niona tamin'Andriamanitra novainy ho tonga Israely. Mosesy malemy fanahy fa nisy fotoana mora tezitra. Eli mpandringana sy mpamono amin'ny afo zay rehetra manelingelina azy andatsahany afo daholo. Kanefa rehefa niona tamin'Andriamanitra dia novainy olona tanteraka. Gideona feno tahotra lasa natsangan'Andriamanitra andresy Midianita. Samson tena coureur-na jupon zany hoe olona dalambavy. Fa nefa rehefa niaraka tamin'Andriamanitra dia lasa lesona ho anao mba tsy setrasetra amin'ny ositra ao anaty fahalotom-piainana fa mba ho voatahiry ao anaty fahamasinana fa zay ny mahatahiry an'le hery goavana be. Jeremia tanora loatra sy be alahelo fa rehefa tonga saina nampiasaina amin'ny fomba miavaka. Rahaba mpivary teny. Jona mpitsoka fa aminanina. Mandana makany Niniva izy nakany Tarsisy. Mahasaky le mpaminany. Rota maty vady. Kanefa avy aminy no tena hoe lalana nafan'Andriamanitra nanangana ny firenen'i Israely tamin'ny alalan'ny taranany. David linady nakavadin'olona kanefa niova fota teoriana tamin'ny fiainany tamin'ny Solomona nanompo sampy dia nefa olona. Joba mpimonomonina. Jona mpanao batisa tsy ninao Jesosy rehefa tonga tany amponja. Zany hoe misy manondranondrana kely daholo izy ireo talohany nahatongavan'i Jesosy. Ao ianao zany afaka manam-panantenana. Za koa mety tsy tanteraka androany. Fa rehefa hiaraka amin'i Jesosy amin'izay dia afaka ny ho tanteraka amin'izay miaraka aminy. Enoty ny zavatra tiako anairana anao dia tsotra. Aza mihaino an'le faiblesse le mpanompon'Andriamanitra ka nanovan'Andriamanitra azy fa taraiky eo ianao. Ireo olona mitononoko ireo talohany nahatongavan'i Jesosy. Ary talohany nahatongavan'i Jesosy, Jesosy tsy nitaky fahatanterahany zany mihitsy. Tonga Jesosy vao niteny aoko ho tanteraka ianareo. Ny antony ireo olon'ireo nanantson'Andriamanitra azy tsy nanana ny fahafenon'ny fanahin'Andriamanitra fa fanahin'Andriamanitra tamin'ny ampahany tamin'izay nampiasan'ny olona no nanosorana azy. Averiko zay no mahatonga antsika
tsy tokony aniry anahaka ny Moizy na Eli intsony. Satria reo olony testamenta taloha dia tsy afakarana amin'ny fanahy masin'Andriamanitra mivantana amin'ny alalan'ny kiso ny lohalika ivavahany amin'Andriamanitra. Fa tsy maintsy ireo olona natsoan'Andriamanitra mivantana no mizara ny fanahany amin'ny olona. Azavaiko. Ny école ny onction dia mametraka ny ancien testament na ny testamenta taloha. Jereo mibaziny le hoe tahaka ny Eli tamin'ny Elisa. Normal. Satria ny fanahy tao amin'ny Eli ihany ny double portion any amin'ny Elisa. Dia rehefa tsy hita ilay dia nitsimponina tany amin'ny Jaona mpanao batisa anomana ny fiavian'i Jesosy. Zany hoe ireo fanahy hitan'Andriamanitra zany fa olona nampiasaina nanana ny fanahany no azon'Andriamanitra hijoroana anomana ny fiaviany voalohany, fiavian'i Jesosy teto ambony tany ho atao batisa tamin'izy nitondra ny fahotantsika. Ilana prophète mamoaka. Zay le hoe fondation apostolique prophétique. Zany hoe tsy maintsy ilana mpaminany John mpanao batisa ny mpaminany farany. Natsangan'Andriamanitra amoaka an Jesosy ao anatin'ny ministerany. Kanefa ny fanahy tao amin'ny John tsy fanahy masina fa fanahany Eli. Izy amerina ny maro amin'ny fanahany Eli. Dikan'izay hatramin'ny andron'ny John mbola miapitapita zay fanatany amin'ny Mosesy ny nakao amin'ny fitopolo lasy ny rehetrarehetra. Dia avy eo indray ny Eli indray avy any amin'ny Eli any amin'ny Elisa. Dia avy eo Elisa tsy nahita ny zarana Elisa satria Gehazy nanondrana, Rianina nanondrana daholo. Dia tsy hita intsony dia nakay zary le fanahy kay ny andry an'i John izy amoaka an'i Jesosy tsy maharety akao n'Andriamanitra. Dia hitanareo le problème ao anatin'ilay izy. Manaraka tsara ve tsika tsangano tsara tanareo manaraka amin'izay nareo. Dia ohatran'izao ny zavatra mitranga. Iny fanahy iny zany tamin'izany no miapita. Dia tsy maintsy mihaona amina mpanompon'Andriamanitra ianao. Zay tsy maintsy hoe mifandray akaiky amin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Zany hoe ilay mpanompon'Andriamanitra zany no tandindo ny fiavian'i Jesosy. Fa rehefa tonga Jesosy Kristy, tsy nilaina tsony ny fanahany Eli, tsy nilaina tsony ny fanahany Moïse, fa zay no tonga azy teo tendrombohitra hoe izy Jesosy amin'izay inona. Satria Andriamanitra mihitsy nidina naka ny endriky ny olona amin'ny fahatanterahana. Dia rehefa tonga tanteraka tao amin'ny Jesosy ny fisehoan'Andriamanitra, satria izy ilay tena endrika Andriamanitra, izy ilay tena endrika Andriamanitra. Dikan'izay tsy mila makany amin'ny Mosesy sy Eli intsony ianao na rakotona arabe, fa ao amin'ny Jesosy Kristy ny fahafenoany ny fanahan'Andriamanitra rehetra. Ny tao amin'ny Jesosy tsy fanahany Moïse na fanahy tao amin'ny Eli, fa Saint-Esprit fanahy masina avy amin'Andriamanitra ray nakao amin'ny zanany, satria nahita olona tanteraka Andriamanitra. Zay Andriamanitra tonga nofina sao teo amin'ny olona mahafeno ny fepetra rehetra. Zay no mahatonga antsika tsy maka ositra gauche à droite. Tsy ilaina nosotolombelona niza niza. Mafy be ty resaka ty. Jesosy rery dia ampy. Jesosy rery dia ampy. Tsy maka ositra amin'ny olona mety maty tsika. Fa ao amin'ny olombelona sady Andriamanitra ny velona mandrakizay. Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaratra. Raha misy fivoriana masina mahafeno ny fepetra ministera dimy, dia midika ny fizaram-pahasoavana mahatonga antsika miombona, satria misy ny mena, misy tsy ny mena, fa misy ny menanao. Fa tsy misy olona anankiray afaka nijoro ka ilaza fa manana ny fahafenoan'ny hery dia hoe aka double portion ary amin'ny anina. Aza maka double portion atsy fa mandana ny fahafenoana amin'ny fanahy ao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy double portion no mena, plénitude no mena. Tsara angatsaiko. Misy olona veto afaka miaino mba tena hoe anokatra masom-panahiny, satria raha ohatra tamin'ny vanim-potoana reo mpaminany zay tandidon'i Jesosy dia nitompona toa an'Andriamanitra hita maso mihitsy. Jereo anatin'ny Baiboly. Tandindo ny fahatokavan'i Jesosy nefa ny testamenta taloha. Ary rehefa nizaraiko teto fa tsy feno le fepetra fahatanterana, satria nazotsika ireo amin'ny boky Mateo rehefa tonga Jesosy Mosesy nanondrana. Nampanambadiany ny olona voasotra sy ny mpisotra. Tonga koa Eli mandatsakafo isaky ny mihetsika nazotsika no zany olona tsy parfait no naseho teo amin'ny olona hitondra ny fanan'Andriamanitra. Dia lasa voatery Andriamanitra nanaiky afo tao amin'ny toetran'ny olona, satria zara n'Andriamanitra aza mba misy olona tsy tena tanteraka fa metimety ihany
azo e raha miasa marimaritra iraisana. Fa raha tonga Jesosy corrigeny Jesosy, nahitsiny Jesosy ireo. Dia rehefa tonga amin'izay Jesosy ka nandresiny hery ny fahafatesana izy nitondra ny fahotantsika, naseho teo aminy ny fahatanterahana sy endrika tena izy amin'Andriamanitra n'Andriamanitra eo amin'ny olona. Iny Jesosy Kristy izay tonga teto ambonin'ny tany 4 arivo taona lasa iny, maty ka nitsangana tamaty amin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra ary mipetraka eo ankavan'Andriamanitra iray. Ary iny Jesosy Kristy izay iverina napakatra ny fiangonana rehefa neno ny feon'ny trompetra sy ny feon'ny arkanjelin'Andriamanitra. Iny Jesosy iny nohotry ny fahafenon'Andriamanitra mendrika io tafona averiko. I Adama kopy very zanak'Andriamanitra petit Z. Fa Jesosy Kristy ilay tena endrika Andriamanitra, zanak'Andriamanitra grand Z. Izy ny tena zanak'Andriamanitra. Ary rehefa nasato amin'ny olona amin'ny fahafenon'ny fahatanteran'Andriamanitra, dia normal be amin'izay Jesosy raha hitako fahatanterahana. Aoko tanteraka ianareo satria ny fanahy ao anatinareo tsy hoe mifanahin'ny Eli tanareo, fanahin'ny Eli mipita tao amin'ny Elisa, dia misy ampahany toetra ny Eli miseho amin'ny fiainan'ny Elisa satria le fanatao amin'ny any miseho manifeste tao amin'ny Elize. Fa zao aza maniry zany hoe fanahy jereo aloha le mpanompon'Andriamanitra ho tafinao, kizitana ve tsara fanahy ve ty mizara olona tena le olona ho tafinao raha ohatra koatr'izay le izy hoe avy any amin'ny olona. Raha avy any amin'ny olona le dia jereo le olona ampiasain'Andriamanitra manana ny fanahiny, ny toetrany sy ny fijoroany, ny fanompony sy ny fahasarotam-piariny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha hitanao le olona jerenareo, raha vo any amin'ny olona le ositra dia manahakahaka an'le mpitarika daholo izay hoentina rehetra. Raha kizitina ny mpitarika, kizitina daholo izy rehetrarehetra. Raha mpikitakita dia mpikitakita daholo ny membre rehetrarehetra. Satria le endriky ny fatoky ny eritreretinao fa isehon'Andriamanitra amin'ny alalany dia faritanao amin'ilay fahombiazana ivelany. Ka inona marina motivation antsika hisongadiny eto an-tany sa handova fiainana? Fa hozy Jesosy mijery an' Jesosy tompo. Mijery raha te ho tanteraka ianao, mibanjina an' Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Jesosy rery ny olombelona sady Andriamanitra tanteraka naseho teo amin'ny olona. Tarangatsy mareteka ao an'Andriamanitra. Noho zany azo antoka, averiko, azo antoka ny fiovanao. Maninona hoe? Zay natonga n'Andriamanitra nidina teto mba ho taafona, ahatonga anao hanana ny fiainany, anomana ny ao anatinao hiatrika amin'ny fotoam-pampakarana. Satria rehefa iseho izy dia ho tahaka azy tsika. Fa tsy hoe tahaka amin'ny paster Rodolphe, ko rehefa iseho izy melona ny hafa anazy, misy Rodolphe hita kely ihany eo aminareo. Zero Rodolphe fa plus Andriamanitra. Tsy mareteka ao anareo. Aloha azavo izay zavatra izay. Tsy tonga eto hiimpose ny toetrako na ny fahalalako na ny fahendreko, fa tonga eto ny iranako mpanompotra anareo samy mampiandrandra anareo hanahaka azy, satria na izaho na anareo samy miandry azy. Raha madinika Marta zany ianao, olona maro herena. Zakaiosy tia volany niona tamin'Andriamanitra. Maria Magdalena mpivary tena no novainy olo-masina. Petera nandany Jesosy telo, ny apôstôly 12 natoroka nefa ny fotoana tokony hivavahana. Navelany zareo teo Jesosy. Paul tsy iza fa le Saoly mba niova fo, niova kara-panondro lasa Paul. Mpanenjika teo aloha fa lasa tena mafana fo taty aoriana, taoriany fiainana taminy. Fa inona ny teboka ny raisana izy rehetra taty aoriana? Ny fon'Andriamanitra sy ny fahasoavany ho andreo olondreo. Kandroany tsy hitory hoe izy ianao, fa hitory hoe manana fo sy fahasoavana vonona ho anao Jesosy. Verena aminy. Verena aminy. Verena aminy. Manana fo sy fahasoavana ho anao Jesosy. Andriamanitra ny mifidy olona malemy, olona tsy mendrika no vainy. Fa maninona? Andriamanitra tsy mitady tany mafy, tany malemy an'irena mpangady, fa tany mafy ho alemena. Vehivavy Samaritana niaraka tamin'olona firy, ary le tao an-trano tsy vita mariazy akory, zany hoe mbola ao anatina fijangajangana. Niona tamin'i Jesosy, zany hoe divorcé indimy, ny solo lehilahy. Kanefa nahavariana tsy petera no nirahana voalohany hitory teny
ho evangelista fivavavy niova fo lasa nanadiny sin sy nanadiny etaeta ny hafa rehetra fa lasa nandeha nitory an Jesosy ka tsy ampafiry ny olona novain'Andriamanitra raha zay ianao aza mieritreritra hoe ratsy indrindra ka tsy tian'Andriamanitra afaka miova androany ianao afaka ho adinonao daholo ohatran'le vehivavy rehefa tena nona tamin'ny fitiavan'i Jesosy raha vao miona amin'ny fitiava ny ilainao tsy fionana amin'ny valim-bavaka fa fakahitana amin'ny mpamalivavaka tsy fionana amin'ny mpanasitrana tsy fionana amin'ny fanasitranana fa fakahitana amin'ny mpanasitrana Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao avy miona amin'ny Jesosy ny olona anankiray tsy possible tsy miova tsy possible tsy miova ary le fiovana tsy hoe miezaky ny ova fa authentique mba eritrereto hoe avy eo amin'ny rano le vehivavy Samaritana adininy hatramin'ny rano ny vakio ny Baiboly Jesosy koa nanadiny ny sotro an'le rano samy nanadiny izy mianaka dia Jesosy tsy akisotro rano fa famonjam-panahy le vehivavy niona tamin'i Jesosy adininy hatramin'ny rano dia zao matoa atoandro izy mandeha matsaka eo tsy te eona amin'ny vadin'olona maraina fa ngamba tonga dia sakoroka satria matsiary daholo ny vadiny Demarka Syriana tonga dia hoe fa manaona mivadika nataondrianana raikitra ny rombo ngambany ny vehivavy rehetrarehetra tao vadin'le 10 taloha tonga dia komba dia leo izy satria voalelalela foana menatra lasa izy ny atoandro mandeha amin'le tsisy olona teo Jesosy eo amin'le tsisy olona ny andrasako anao dia jery izy ansaina azy izy nitsoka olona satria mpanota fa Jesosy avy any nitady olona mitsoka olona ifampiresahana tonga teo Jesosy raikitra izy meo rano mba hosotroko izy dia netrinetiny eo mikoty azy nefa ny Jesosy entrody areteka ho an'Andriamanitra fampidirana ny Jesosy nandeha nyresaka tratra ny Jesosy izy hoe le 10 eny hitako daholo le raha eo an-trano koa mbola fantatro taitra izy dia teo amin'izay nanomboka hay ve misy olona ohatrany eto ambonin'ny tany teo nanomboka niditra le fiovam-pony ovay tsara ny direction amin'ny faminaninao fa raha Jesosy Kristy no mampaminany ny olona ary ny fiainana amin'ny olona io fiainana mandrakizay no tafiditra-pony le olona vita io rehefa avy eo tsy nasain'i Jesosy nanao fanatitra amina dolara be dia be le raha matoa hoe raha tsy zany tratra ny fahafatesa ianao tsy menace de mort le fiafaran'le prophétie fa tonga dia vie éternelle tsy mahareteka ho an'Andriamanitra halleluja no mamaiky an' Jesosy ifakahitanao amin'io fiainan'io verina avy any le raha matoa iza ny netiny avy any reny daholo ny lehilahy rehetra rehetrany tanàna mpabony netiny teo amin'i Jesosy teo zao ny fiovanao midika fanonerana fa tsy hoe tonga ao ianao voaka tombony zay mahatonga ny asa fanompoana be dia be tsy lasa lavitra tsy mahita mifankasitr'Andriamanitra satria dismotivation raha mbola tia tantiny ao anatin'ny fonao tsy afaka hiditra-tsehatra na marina anao Andriamanitra na misehatrinina na misehatrinina mety isongadiny ianao amin'izay hita maso fantatrao satria zay ny tanjonao farany ny hoeto ihany fa tsy mba misaina mandrakizay fa ny fiovampo dia miankina amin'ny fanekenao ikasihan'Andriamanitra ny ao anatinao anana firaisana sy fiombonana marina amin'Andriamanitra zany ty tantara ty zany ty fanompony ty ary zany ny andrasantsika an' Jesosy mandra-piveriny tsy mahareteka ho an'Andriamanitra zary raha vehivavy fa Jesosy ty Andriamanitra ary izy ny Kristy hitantsika zany ary Jesosy tsy mifidy olona mendrika fa olona tsy mendrika sy ratsy toa an'io vehivavy io olona isan-karazany na toetra na fanao ratsy olona tsy tokony anao ny asany akory raha fa jerenao kanefa reo olon'ireo mihitsy ny nahatongavany anovan'ireo jerinareo hoe fiovam-pony Zakaiosy ny re mandeha mety nanova olona be dia be ny tena manova olona tsy toriteny tsara lahatra fa fiovam-piaina ny hita maso ny tena témoignage tsy hoe akory hoe ny zavatra ain'Andriamanitra atao hoe sitrana ny cancer na afaka ny any ho ataon'Andriamanitra be dia be ny zany amin'ity tontobily ity zany tsy problème atsika fa ny zavatra ny tian'Andriamanitra ho tenenina ny fiovam-pon'ny olona anankiray hoe talohako tena faran'izay mpanenjika boaty faran'izay enjika fa amin'izao ty androany ty mpanenjika fiderana faran'izay enjika reka tsy mahareteka ho an'Andriamanitra teny eo amintsika Andriamanitra fa izy dia mijoro ao amin'io tsy fahataterahanao io mba hamonjy anao
izy mijoro am'le fahalemenao mba hisehon'ny heriny, ary izy mijoro amin'ny fahadalanao mba hisehon'ny fahendreny, ary izy mijoro amin'ny fahalotonao mba hisehony amin'ny fahamasinany. Tsy ilaina fanasitranana raha tsy misy aretina, tsy ilaina famonjena raha tanterakitsika, tsy ilaina fananganana raha tsy lavo ianao, tsy ilaina fampijoroana raha tsy miforetaka ianao. Noho izany tonga amin'ny antom-pisin'ny filazaontsara androany, tonga amin'ny antom-pisin'ny filazaontsara androany, tonga amin'ny antom-pisin'ny filazaontsara androany. Aza manamelo tena mitsangana eo amin'ny toerana io. Tianao Jesosy, tianao Jesosy, andao ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Izy Andriamanitra mpanovany impossible. Romanina 8:28. Zavatra rehetra dia miara-miasa asozy ety an'Andriamanitra. Aza maneno fa tsy misy amintsika reto mendrika amin'ny fahasoavany. Fa ny famindram-po no mampijoro sy manova antsika rehetra olom-baovao. Miverena amin'ny Jesosy. Ny mamendrika anao dia tsy avy amin'izay nataonao fa avy amin'izay nataony ho anao. Tsy avy amin'izay nataonao fa avy amin'izay nataony ho anao. Voniny Jesosy anangana sy hamonjy anao. Minofa izay tsy vita n'olombelona dia vita n'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay ho azy rery ny voninahitra. Sarobidy indrindra amin'Andriamanitra dia ianao mijoro any sitrapony amin'izay. Ary olona notron'Andriamanitra rehetra dia olona votsitra tsara daholo amin'ny zavatry ny tany jereo fa olona votsitra daholo. Tia famarana anazy dia vavaka isika. Tsy voafatotra eto intsony ny fony. Arakaraky ny iainanao hoe tsy voafatotra eto ny fonao tena renao no avotsitranao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Be dia be amin'ireo olona ianao mahafony ianao n'Andriamanitra. Raha mijery ny Daniel zany ianao, nanaiky ho fatiny izy, ho fatiny liona. Toy izay andatsy hivavaka amin'Andriamanitra. Efa tonga amin'izany degré zany ve ny finoantsika. Tsy hoe olona midolo valim-bavaka, ka rehefa tsy hita Andriamanitra dia hiverin-dalana. Fa olona mahafony ainy, fa na ho any an-davaky liona ho faty azy, tsy maintsy mijoro hivavaka amin'Andriamanitra. Inona mahasamy hafa ny Daniel mipino amin'izao andro farany zao? Mipino amin'izao andro farany zao, ny gospel na ny filazaontsara, sariany avilony dia volalana ampifantoka ny masinao amin'ny zavatry ny tany. Dia lasa miraikitra ny fonao dia zao kristianina totototony filana fa tsy miorona ho an'Andriamanitra. Ry Daniel na misy inona na tsy misy inona, ny an'i Daniel amin'ny fahasoavan'Andriamanitra no ambony indrindra aminy. Tsy nihevitra ny ainy akory izy, fa raha maty izy dia avela ho vaty fa n'Andriamanitra amin'ny fiainana. Raha mbola tian'Andriamanitra ny avelona azy dia vitan'Andriamanitra mamelona azy. Fo vetivety mamambobony zoro vavolombelona. Izy mifoka tsigana nandritra ny 7 taona. Fa rehefa nitarafina ny pomohany, tsisy nininona. Nefa izy matsapa tena misy manindrona. Tsy fahatsapany ty resaka ity. Tsy fahatsapany ty resaka ity fa fanolora tena mendrika. Mety possible mbola manaintaina ianao fa aza miraharaha izay fanaintainana. Rehefa eo an-tanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, fanaintaina tsy mahavita nininona fa ampy anao fa soavaka. Eno lesona be no niraisiko tamin'iny vavolombelona iny. Tonga tany an-trano izy, manindrona be mifoky dada. Zay sy mamanjoro mivavaka ao anazy. Dia ozy tamin'ny mandana. Fa tsisy ninina zany fa mamita nandeha izy. Rehefa tonga tany izy, nitarafina le izy, gaga olona le dokotera poumon zazavavy kely, nefa 7 taona mifoka sigara. Zany hoe raha janaka kay no afaka dia afaka tokoa nareo. Zany hoe tsy le 7 taona zany ohatrany hoe fafan'Andriamanitra fotsiny rehefa hita le fijoroana hoe tena nazy tanteraka. Zany hoe fibebahan'Andriamanitra mamafa 7 taona lasa amina zay trasy napetraka. Zao hoe miverena amin'Andriamanitra fa tsy misy risika ny 7 taona lasa. Fony ilain'Andriamanitra. Tarafina indray le fonjazakely. Nefa nanindrona le izy. Teny zavatra anankiray aminao. Ohatra mahatsiaro an'i Paoly zany. Misy tsilona nevaka reny ialany zany tamiko. Fa me Andriamanitra ampanao ny fahasoavaka. Ampanao ny fahasoavaka. Le fahasoavana zany préserver le fahasalamana. Na les sensations aza mbola tsy manome an'le données. Hoe tena hoe zay tokoa mifanaraka amin'le fahitana ao anaty amin'le fahamarinana fanovain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Aza fatra-pamaritra amin'ny fiainanao amin'izay fahatsapanao. Fa ny fahatsapana tsara indrindra rehefa renao ny fahatsapanao amponao fa an Jesosy ianao. Zay fotsiny. Tsy mareteka ao n'Andriamanitra. Tsy mareteka ao n'Andriamanitra. Alohan'ny maty, toy izay tsy andeha hivavaka amin'Andriamanitra. Satria Abednego nanaiky atsipy ao anaty laforo ho faty. Toy izay ekoka amin'ny sary olona volamena. Risika na fiainana zany. Risika na fiainana zany. Zakaiosy nanaiky nahafony atsasaky ny fananany. Tonga malahelo noho ny amin'ny
noho ny amin'ny zavatra rehetra nataony sy ny fanonerany amin'izay nanonitra voefateny ny atsasaka io fanany nefa lasa inona tsony zany ny atsasaka paifany asisa zany tavely raha olona zatra mividy vady goronray izy eritrereto tonga ny épicerie anao vary atsasaka paifakilao niona tamin'i Jesosy ty resaka ty tsy vazivazy ny manapatakarana ohatran'ny Zakaiosy tsy maro fa maro ny teo olona tena hoe manana ny toerany Zakaiosy afaky niova tsy mbola tokony ianao ny adalany akory nefa mampalahelo ratsy mitandrina fa diso motivation mety ho tsara toerana be anao ny ampiangonana ny titre anao mety ao anatin'ny ministère 10 fa ny motivation anao Zakaiosy tsy niova fo mety tsy fantatronga mazavatra toko tenenina ty tsy resaka titre ty resaka lanitra mitoritsika eto le tena fahasoavana marina tsisy klema am'le fomba fiadin'Andriamanitra sy Jesosy tonga dia lasa nandeha eritrereto ny ala avy any Jesosy ny olona rehetra nyteny andeha ho aiziny andeha ho any mpamory rehetra mpanota velona hozy Jesosy non lasa fotsiny tsinona raha iny Jesosy ohatrany hoe eno zany ry azony damosiko latsy Jesosy niditra tao amin'ny Zakaiosy vao mifankahita izy Zakaiosy vita amin'ny bonjour tsisy resaka fantokafana ny ridoan'ny Zakaiosy hoe hay volamena daholo Zakaiosy rehefa menatra vao hitany Jesosy hoe tsara be ny trano dia menatra satria nahoana hoe fatan'izao fa alatra daholo tena menatra ako tsy nandokandoka amin'ny fananany Zakaiosy izy tonga tao mipetraka fotsiny nandeha ny sakafo tsy hitako akory hoe nihinan-kanina mpianatra aloha zany sura fa tonga dia hoe alefaso fa Jesosy zavatra hafa mihitsy ny ao anatin'ny fony vita ny resaka tsisy toroteny joro Zakaiosy vita ny fiovampony Zakaiosy vita ny resaka izy zanaky Abrahama andao amin'izay nde misy mpanan-karena mba te ho tanteraka koa nefa mba teseho fa marina eo mason'Andriamanitra Matthieu 19:21 te hozy Jesosy ianao ne mbola voafatotra tsisy rakitra ny an-danitra akory ny fiainanao te hozy Jesosy taminy raha te ho tanteraka ianao tianao ny tanteraka nefa aoko tanteraka ianareo dia mandana amin'dio fanananao ka omeo malahelo dia manana rakitra ny an-danitra ianao zany hoe ny rakitra ny an-danitra zany efa hainao mandritry ny 70 taona sy 80 taona eto an-tany amin'ny fomotsotra ho amin'ny fanjakana te Jesosy vita zay avy anaraka tsy niteny Jesosy hoe meo aty fa omeo malahelo te hozy izy le mpanan-karena fa no nandre zany teny zany ilay zatovy dia niala tamin'ny alahelo izy satria manana fananana be dia hitanareo mitovy ihany nareo sy mpanan-karena io raha ohatra ka alahelo mpananana mbola mibana omponao eo ampanimpona mbola ohatran'io ihany ianao tsy afaka anaraka an' Jesosy tsara mila libre ianao eo ampanimpona fitsorony zavatra rehetra mba ho tonga ohatran'ny Daniel tsy mahafinaritra anao fa mahita ny Daniel hoe tsy nohan'ny liona sadraka sy misakizay Abednego tsy nirehitra ny afo tonga dia nametraka démission ny afa za tsy hainao ny asako tsy andoro amin'ity indray mandeha ty mahafinaritra le zany ny antony dia tsotra fola izy Elipaminansa nanolotra ny ainy ho faty tao Karmela alevazy daholo ny mpaminany mibala dia zay fo manao ny ataony raha Jehovah n'Andriamanitra dia mivavaka aminy fa zao ry Ahaba zay Andriamanitra tsy mamaly eo dia lo faty miaraka amin'Andriamanina zay tsy namaly azy hozy izy Ahaba tonga teo tampony Karmela izy manapo hoe tsy namaly Andriamanitra dia vitany aminy misy risika kely foana nandray misy zavatra tian'Andriamanitra ahitana ny lanjan'ny ara-pananao amin'izay fandalovanao kely eto jereo masonao kekinao kely ho fandalovany eto aza misetrasetra amin'ny ratsy zany mahaiza miaina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao io hoe ho any an-danitra zanak'Andriamanitra Jesosy efa nidina mitondra ny fahotanao ataovy azo antoka hoe ny fijoroanao ao aminy ndao tsika hitsangana ary Andriamanitra raiko misaotra anao zay androany maraina misaotra ny miteny fiainana zay nomenao androany misaotra satria miatsapanay ny lanjany mandrakizay misy fotoana zay ohatra manonofo zany hoe tena misy tokoa hoe za mandrakizay zany fa zay tsy tany aloha tsy mahita an'izany fa je eo andena aloha fa eto aloha ataovy aloha zay eto tsy kristianina ataovy aloha zay eto zay reto Andriamanitra fa mahafantatra tsara ny antom-pisina eto sy ny fanapahan-kevitra tokony ho raisina eto satria fantatray aorianany eto eo aizy zay
Tahaka ny tsy fahatsapahana eny taleloha. Natao amboaka anay sy ny tsy fitady dinay natao amboaka anay talohan'ny voanay eto an-tany koa. Ny amafanao ny fiainanay eto an-tany fa ny asanay sisa ny manaraka anay. Fa tsisy fahatsiarovana tsony ho an'ny tany satria ny tany sy ny lanitra ho levona. Fa zao teny zao tsy ho levona mandrakizay. Raha Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Mila ny fitantanana ianao. Mila ny fiasan'ny rany. Mila ny fijoroana. Ny teny izy hoe hiverina. Manomana antsika ny fiverenana. Manomana antsika anaty fijoroana tsara. Tsy varimbariana hoe mety ny zavatra rehetra. Dia Andriamanitra ny adiny voalohany. Tsy mety ny zavatra rehetra. Vao may moa tsy tadidy mihitsy ny fisiany. Aza kinona ny fetezany tsy fetezany firaisanao amin'Andriamanitra. Afaka manao zay tiany ny devoly. Fa Andriamanitra mbola afaka manao zay tiany mihoatra lavitra noho ny devoly. Eto Jesosy androany maraina. Sokafo anazy ny fonao. Miresa amin'ny sokafo ny vavanao. Ty Andriamanitra. Mila anao ny fiainako. Mila anao ny ao anatiko ray manontolo. Maniry anao fatratra ny fanahiko. Tahaka ny faniry ny dera vavy ny rano anono mihitsy ny firehetany foko anao androany. Azany Andriamanitra tsy hoe teny aloko ny vavako fotsiny fa lalina avy any anatin'ny foko. Satria tiako ianao. Tsinitsina ny fiainako raha tsy eo ianao. Zava-poana ny momba rehetra. Raha tsy ianao ny miasa eo amin'ny fiainako. Ampio Andriamanitra androany maraina amin'ny alalan'ny fanamasina. Ampio fanamasina hijoro tsara. Anitsy ny fiainako. Mba tsy zotra any amin'izay mampety sy mahafinaritra ny saiko. Fa andeho amin'ny sitraponao mandrakizay. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra. Ampijoro anao. Sy ho voatahiry eny andala mpanatanterahana ny asa mandraharanao. Eo amin'ny fiainam-piankonao dia ho tsaronao zao teny zao hoe olona natao hitondra ny fanjakany sy joro vavolombelony fahamarina eto tany anehoana ny voninahiny ianao. Raiso izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mandiana. Fa tsy ho nofotsony ny anandevo anao manomboka androany. Tsy ny filana ho tsony ny ampirisika anao sy ampandroso anao any amin'izay zavatreetretin'ny sainao manomboka androany. Manomboka androany ny fanamasina no hitarika anao ary izy nitondra anao. Manomboka androany no marina aminao no mahazanak'Andriamanitra anao. Raiso ny fahasoavana ampijoro anao ao anatin'izany. Ary ny ambony rehetra satria manaiky hijoro ianao ho sitran'Andriamanitra ianao. Androany maraina misy aretina androany ongotan'Andriamanitra amin'izay. Teny amiko Andriamanitra. Misy olona sepotsepotra foana ianao hatramin'izay. Fa ty maraina ty mivavolombelona rehefa miteny amiko Andriamanitra tena reko ao anatin'ny foko Jesosy miteny manala fahaseporana izy androany maraina. Io fahaseporana mahazo anao tsy hitatsony manomboka androany. Indrindra rehefa alohan'ny atory ianao nitranga le izy. Dia sahirana be mihitsy ianao nandray miaina. Fa zao veloma le izy androany maraina. Toba ao amin'ny ranomasina mena le izy androany maraina. Ireo karazana fivitosana rehetra tononoko amin'ny anaran'i Jesosy manjavona. Ireo fanantenana eny amin'ny tongotra. Fanantenana mitova rehetra apetrao amin'ny faritra marariny tanao dia teneny hoe afaka amin'ny anaran'i Jesosy hoe. Afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora izay mifonao manontolo. Misaotra Jesosy. Misaotra Tompo. Ny amin'ny zavatra izay tanterahanao eo amin'ny fiainanay. Voninahitra ny eo anao rery mandrakizay. Amen. Ndotsika ianao fanahitra ao an'Andriamanitra. Mahazo toerana sy filazana foy ho antsika rehetra. Ny fotoanantsika eto rapitso dia sekoly tokantrano. Amen. Izy tokantrano sambatra eto rapitso. Efa sambatra nareo menaka fa mbola sambatra kokoa miaraka amin'i Jesosy. Ilaina tehirizina ilay fahatsarana ao amin'ny teny. Ary ilaina koa mandray tolotsaina avy amin'Andriamanitra hitehirizana izay fahamarinana rehetra tokony hoe anana hitondrana amin'ny fiainana tokantrano na lahy io na vavy io. Azadino fotoanantsika ny zoma hariva ao amin'ny tranom-bokin'olona Analakely. Fotoana tena spesial amin'ity zoma hariva indray mitoraka ity satria iresaka mikasika momba ny hoe mifahafahantsika misitraka ny fikasan'Andriamanitra avy amin'ny toe-po sy toe-panahy akasitrahana. Amen. Za mino fa tena tontolo tsara sady be voninahitra hitondran'Andriamanitra antsika indray zany. Fa maninona koa ary ny toetra anay no zany foana koa ny tenenin'ny pastera toetra isaka miresaka dia toetra. Satria hotronona mantsy ianao amen. Tsy le karazan'olona isahiranao anaty ady reny fa mahita ny adinao mahomby mahery miaraka amin'Andriamanitra. Ataovy amen. Sabotsy maraina fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo erahantsika manomboka ny fitora maraina. Efa hitantsika eo foana izy dia zao hoeto namana matsakaiza. Le hoe hoeto namana matsakaiza tsy hoe hivorivory eo tsika dia mba sitrany hoe be olona. Tsy izay le tanjona.
le tanjona andraisanao filazantsara marina sy ombonanao amin'Andriamanitra marina ao anatin'izany filazantsara zany. Dia mino fa ahitantsika rehetra Jesosy ao anatin'ilay izy. Tianareo ve le teny sa tsy tianareo? Mamy tianareo tsongotsongon'olo tianany ahy iny na marary aza efina satria io vafotsika tamotrao tsagana ary tsotrano nareo amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo na Jehovah ka hiaro anareo ampamirapirana ny tavany aminareo Jehovah ka mindrafo aminareo ananatra ny tavany aminareo Jehovah ka aminareo fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo fahasoavana Andriamanitra. Fahasoavana Andriamanitra matizoanareo. Jereo tsara masina eo akaikinao dia teneno izy. Zao hoe manana zavatra nirasany sika. Naiza misy ianao hoe tsy fantatrao le fotoana na le ora na le segondra fa ny famantarana hoe dia maneho fa tsy maintsy hitranga zany. Iverina Jesosy hoe zany hoe dia jereo masony tsara fanahy tsara miaina amin'ny fahamasinana miaina amin'ny fahamarinana matahotra an'Andriamanitra. Dia peo kely izy hoe ndana ary zanak'Andriamanitra voatao hoe